Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe ary raha samy vavanalana no eo amintsika amin'izao fotoana an'io izao dia faly be indray ny tenako omena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao dia ny Aki radio dia ny mpikambana tanatin'ny gropy izay maharesy sy mivavaka fiambenana dia monina fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia faly be izay mahita anao ary matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity nefa raha tsy salama ary ianao dia eto tsika hifampitondram-bavaka anatin'izao fandarantsika izay rahantsika eo anatin'ny adiny iray sasany mahery eo hifampaherezantsika hifampitondrantsika m-bavaka enotsika tenin'Andriamanitra hifampihezantsika amin'ny alalan'ny hira dia matoky fa tratran'ny farany ianao dia tonga soa ary raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia miarabanao manokana ary tehirabanao hoe tsy tongatonga fotsiny teto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary izaho matoky sy mino fa misy mason'Andriamanitra mijery anao manokana amin'izao fotoana izao ka dia tahin'ny tompo dia mahereza dia maharetatra amin'ny farany aza misalasala miaraka aminay anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy fa ity moa dia natao antsika rehetra ity fandarana ity fa tsy misy tompony akory tsisy tompony manokana fa an Jesosy izy ity ary fandarana tsy mialon-jafy ho an'ny rehetrarehetra tsy mifidinizaniza rehefa vonona fotsiny tsika hifandray amin'Andriamanitra hivavaka dia zay ny raha antsika eto amin'ity androany ity koa dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra fa tsika rehetra izay efa paketo kosa dia ara-paina manokana ihany koa izy niditra voalohany teto androany tahin'ny tompo manokana ranabavy Rasoenina Natalia ianao no nitako eo tsy haiko na diso na marina fa Rasoenina Natalia hitako niditra voalohany teto tamin'ity androany ity raha ohatra diso dia haitsio fa dia tahin'ny tompo manokana ny ranabavy Natalia dia fiadanana tompo aminao ary manalana azy ranabavy Marijo, Versilina, Erika tonga soa daholy ao ihany koa ry Kodaleoni, Bert Sava miala tsiny fa tsy tafiantso hitody Raonsoa tokony resaka izay mena daty io dia teriteriny fotoana Erika Raka, Olga Pulcherie artisanay de Madagasikara ao ihany koa i Emelovely, Tina dia Natalie, Tsiramboaramiel, Nael da ao ihany koa i Yama tonga soa daholy Rodine, Berta, Fandresena Fitiavana, Nambinitsoa dia Suzelle dia ao ihany koa contre camaradin'i Jesosy Sandola, Razana Monique, Eliana, Mampionina tonga soa Erika, Noeli Fanto, Kataka izay arabaitsika fa ho anareo izay tsy nahita teto natao batisa tamin'ny sabata teo i Kataka mino fa teto daholo nareo nahita an'izany dia arabaitsika izy ny Aina Maheny Soa tonga soa ihany koa Lantony Irina sy Olga Ranorosoa, Thierry Ralbenja, Erika, Noeli Fanto, Fandresena Fitiavana, Elisabeth elaela Elisabeth zany tsy hita izay ndray vao hitako teto dia ny Aina Maheny Soa efa nalabaiko teo dia tonga soa aloha sady faly foana angeza mahita anareo i Normalala Seno tahin'i Jesosy ihany koa dia Fanilo Razafin-dramanana, Elisa Tsiala tonga soa daholy isika rehetrarehetra Mami, Marie Charline, Soameva dia Fity ihany koa dia Marijo Preta tahin'ny tompo ihany koa Sandrine Erika dia ao ihany koa Anova Rosenna tonga soa isika rehetrarehetra ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy fahombiazana fitahiana Nikomanina tahin'ny tompo Nikomanina izy koa i Rodriguez tonga soa daholo isika tsirairay avy fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra Jonathan faly tena faly mahita anareo ary dia matoky sy mino fa hifampahiretontsika amin'ity androany ity milohan'ny zatrisa aloha daholo hoe tsika bavaka izao fandarana izao mba ho tena hoe ho feno fanatrehan'Andriamanitra ka dao ampandrotsika rahalahintsika Tojo Mikael avy any Allemagne izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity raha maheno anay ary Tojo dia afaka miteny ianao tahin'ny tompo rahalahy Tojo anao ny fitenenana maheno tsara pasterana to Allemagne
Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra zay tonga soa mahatsara mivavaka fiambenana dia araka hivavaka tsika. Ry Andriamanitra ary anay io, saotra betsaka Andriamanitra fa tafavory eto indray anay tsirairay avy. Tena hoe samy hafa firenena avy, misy Allemagne, France, avy any Koety, Italia, France moa tena betsaka, dia Madagasikara tena betsaka, fa tena hoe ny tananao mahery Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra koa ny anangona dia tafangona anaty amin'ny vazatany efatra ary Andriamanitra. Ohatry ny anangonanao anay rehefa ho avy ianao Andriamanitra eny amin'ny rao lanitra dia ny teny anao alefanao mihitsy ny anjely anangona ny kristianina rehetra eny amin'ny vazatany efatra dia tena misaotra Andriamanitra satria ny Jehovah Andriamanitra ihany no mahavita an'izany. Dia eto anay Andriamanitra miomana indray amin'izany fihivianao izany amin'ny andro anankiray io Andriamanitra, dia tena hoe kinofeno am-pelantananao izao fotoana izao engany ny tananao mahery ny asa eto ny devily sy ny asany rehetra tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana eto tsy afaka hikasika na dia voa anankiray hafahafa eto fa ny voa rehetrarehetra eto Andriamanitra dia aniry any am-pony tsirairay avy izay manatrika rehetrarehetra eto Andriamanitra, dia ny tananao mahery mihitsy ny hanokatra ny fonay, hanokatra ny masom-panahinay mba ahafahanay mandray an'izany teninao izany Andriamanitra. Dia tena hoe iraikitra ao am-ponay, tena aniry avy 10 eny, 20 eny, 100 eny, arivo eny, tena tsy manam-pahatamperana. Dia tena ho voarainay ny teninao satria teninao ny Andriamanitra ny ilainay, teninao ny fahafinaretana, teninao no mampatanjaka, teninao no mahasalama, teninao no ny teninao ny Andriamanitra namoronanao izao tontolo izao ary. Dia tenena Andriamanitra fa vonona ihany reto mpanomponao maro ireto Andriamanitra, dia tendreo mihitsy lela amin'ny mpanomponao izay tondra ny toriteny eo pastera mila velatra io no mivavaka firenena dia engany tena hipaika any am-pony tsirairay avy Andriamanitra, samy azo izay anjarany tokony ho azy voany alina Andriamanitra nay tsirairay avy reto dia misaotra ny masina tiana be voninahitra teo anao, sandrahataka na teo anao. Halleloia. Manitra amen. Alleloia. Misaotra ny rahalatoditsika tao anatin'izay vavaka matsiro mahafinaritra izay dia tahiny tompany ianao rahalatojo dia misaotra indrindra fandraisana anjara fa zava-dehibe ny fandraisana anjara, zava-dehibe ny fitondranam-bavaka, ny fotoam-bavaka mba tonga ny fotoam-bavaka tena hoe ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa amin'ity androany ity. Dia miaraba ny tsika rehetra izay mety mbola tsy voaraba, Jonathan efa narabaiko Nicomanna, amour, puissance, sagesse, marina izany Naël efa narabaiko teo, Olgaran'Orsoa, Yama, Amboaratsiky, zay Misfit, Marijo. Misaotra antsika amin'ny fandraisana ny vaovao raisy foana ny vaovao mba tonga azy ny fandraisantsika nireny olona ireny tsara nge mba tonga andreo tamana eto. Halleloia. Rolia anisy mbola tsy narabaiko teo ihany koa, Aimé Manambotsoa, Lavlitina dia Amboaratsika, tahiny tompontsika rehetrarehetra dia maherezatra any. Andao ary tsika aloha hieno hira anankiray. Androany nitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia nambavintsika Yama, dia hitondra hieno hira ary aloha tsika dia avitsika hieno tenin'Andriamanitra, ka andao aloha ataontsika tiry ho voninahitra Andriamanitra dia aorianan'izany tsika hieno toriteny izay mety ny nambavintsika Yama. Ao anatin'ny tiry ity zany anao maka toerana tsara, maka baiboly fa hieno tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'ity iray ity. Meno finaritra ary tahiny tompontsika rehetra tiako loatra. Ti
zavona amiko totaony eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra apetry ny avoany Israelainy zany eo alohanao anao lalana ho antsika rehetrarehetra Andriamanitra halleloia halleloia fandresena efa nomenanao a nake mody miady fotsiny fa niady ny tena marina an'Andriamanitra zay mahafinaritra an'Andriamanitra mody miady fotsiny ianao fa miady a efa anazy a de fandresena nefa omenanao halleloia de tahiny tompo a isika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra nefa amintsika tsirairay avy a de mahareta raha misy mibahana eo anoloan'ny fiainanao am'izao fotoan'izao de Andriamanitra ane a andavona nimiko totaona apietry ny avoana arak'izany io zany de anao lalana ho anao de za matoky sy mihiny fa anao lalana ho anao Andriamanitra anao lalana ho antsika tsirairay avy halleloia de mahereza de mahatanjah isika rehetrarehetra hitraotrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika raha misy mbola tsy narabaiko fotsiny no arabaiko a efa narabaiko daholo Veroselina efa narabaiko teo a de ndao ary a tonga de mampandrosoantsika ny anabavitsika Iama izy no hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a de matoka fa ampahiranao a ny teny a izay a ho amboaran'ny anabavitsika izay ampitondra an'Andriamanitra azy ny filazana moa de mbola manao antso avy anany satria mbola tsy tonga mbola tsy nisy tamaly ny antso raha misy aminareo a manana raha misy aminareo manana havana manana tsena eny ampivoatsena manana trano fivarotana eny ampivoatsena eny amin'ny toerana be olona na eny amin'ny tsenan'ny Sabotsy na eny amin'ny tsenana Nosy be na eny amin'ny tsenana Analakely na eny amin'ny tsenan'ny Petite Vitesse eny amin'ny Poasara sy ny sisa ka io olona io a de afaka mifanaraka amintsika afaka mifanaraka aminay zany a amin'ny fandarina andramoka izao de misy zavatra hifanarahana zay tsy ho teneniko eto moa iny le hifanarahana fa raha mazoto izy a de sevo miresaka aminay fa te hanitatra ny filazantsara zany tsika mba te hanitatra tsika hoe mba hitatra ny filazantsara zay toritsika ny akiradio de zay no anton'le izy mba ho betsaka kokoa ny olona mihaino a fa efa akaiky Jesosy ka raha manana an'izay nareo de mba pasio aminay zay olona zay a fa tena ilainy zay halleloia na olona manana ohatra koa manana restaurant izy a na manana ohatr'izany hoe toerana mandray olona betsaka zany ka mampazoto azy a ka maharesy lahatra azy zao asa fitoriana ataontsika zao mazava ho azy de mba tenenao aminay izy a mba aseho miresaka aminay izy a fa tena lina mba tena lina te hanao an'izay zavatra zay zay faly ray Ritova ny Irina Rodriguez Ianta Irina Andria de tonga soa nareo a tonga soa daholo a isika rehetrarehetra
izay daholo mbola tsy narabaiko teo fanisana fitiavana efa narabaiko Marie-Charline Rodine tonga soa daholo amboarantsika ndao atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ampandrosotsika ny vavintsika ary raha nabavy dia fa anao ny fitenenana fa dia mihaino anao izahay dia tahin'ny tompo ary dia rehefa tsika mihaona satria mivelona tao mirabelatra ny tenin'Andriamanitra avy eo tahin'ny tompo raha nabavy anao ny fitenenana. Alleluia, tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompontsika rehetra manaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao dia faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy izay tafavory eto indray dia raisiko voninahitra ho ray havana tondra ny hafatry ny tompo amin'izao alina izao dia izany tenin'Andriamanitra izany raha dia hitantsika amin'ny bokin'ny Petera faharoa toko fahatelo dia 9:13 ka hatramin'ny 14. Raha hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha jerentsika ny soramandry ery ambony dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny havian'ny tompo sy ny fananarana noho izany. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo efa mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondry eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Alleluia, amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mbola mamoha antsika, mbola mananatra antsika foana satria ho avy ny tompontsika ry havana, ho avy ny tompontsika fa miseho famantarana rehetrarehetra ry havana. Dia ny hoe efa tsisy tanteraka izay rehetra ny tenenin'ity tenin'Andriamanitra ity, izay rehetra ny tenenin'ny Baiboly ry havana dia efa miseho daholo amin'izao fiainana izao satria tsika mitady ilay toerana fiainana mandrakizay misy ny fahamarinana ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto. Fantatritsika tsara izany hoe fahamarinana izany ry havana. Any amin'izany toerana izay amen'Andriamanitra antsika rehefa miala eto izany tsika dia toerana feno fahamarinana, olona efa tena hoe voafidin'Andriamanitra tokoa. Toa asianao izany amenna raha tena mitandrina tsika, raha tena miambina mandrakariva tsika, mandeha amin'ny fahamarinana tsika, mandeha amin'ny lalana mahitsy mankatony tenin'Andriamanitra, mitandrina amin'ny zavatra rehetrarehetra tsika, tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia antenantsika fa ho any amin'izany toerana feno fahamarinana izany. Mahafinaritra ange izany ry havana, any tsisy intsony izany hoe olona mitaka anao izany ry havana, any tsisy intsony izany hoe olona andeha haneso anao izany ry havana, any tsisy intsony izany hoe fahoriana tomany fitomaniana sy ny tariny izany ry havana. Eto ambonin'ny tany any no ahitanao an'izany. Rehefa tonga any ianao fiderana ngamba tsisy tsy tian'izany hoe hidera, tsisy tsy tian'izany hoe feno fifaliana izany ry havana. Ao amin'ny Andriamanitra irery no ahitantsika an'izany rehefa tena hoe miambintsika, miaritra amin'ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra tsika, mitana amin'ny fahamarinana tsika, miambina azy, tia azy amin'ny fotsika rehetra. Rehefa tiantsika moa dia akatoavintsika ny didiny, akatoavintsika ny teniny, manakaiky azy bebe kokoa amin'ny alalan'ny vavaka. Ataonao na isa-tsegonda ry havana antanio azy foana tompo, inona zavatra mbola fampetipetena dia nio foana ny tenanao ry havana, mazoto manolo teny ianao fa hitanao fa omeny antsika ilay toerana feno fahamarinana. Dia antsika hoe tena mahafinaritra izany hoe tena toerana feno fahamarinana izany satria eto amin'izao tontolo izao ihany no ahitantsika an'izany fahoriana izany,
fa rehefa tonga antsika dia fiadanana mandrakizay tsisy tsony izany fahoriana izany ry havana. Aokantsika tsoana tsiny eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Aokantsika hitazona famarinana trano. Aokantsika hiambina mandrakariva. Tena hoe Andriamanitra ry havana, tiantsika loatra. Voafidin'Andriamanitra tsy toy ny olona rehetra no matontsika maheno izany ten'Andriamanitra izany. Tsy toy ny olona rehetra no matoka fa tsy tsotra nidiranao teto ny voanao raha manan'olana ianao satria naheno ten'Andriamanitra ianao. Ny olona ry havana rehefa maheno ten'Andriamanitra dia tena izaho manokana tena mangetaheta mihitsy, tena mangetaheta hoe Andriamanitra mba hitenena rehefa tonga ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny ten'Andriamanitra. Tiako voakasika foana ry havana. Tiako tenen'Andriamanitra foana hoe Andriamanitra, aoka hakasika foana ny teninao. Aokantsika tsisy ho tezitra amin'ny ten'Andriamanitra na iza ry havana mitondra ten'Andriamanitra. Aoka nanahetaeta foana ao anatin'ny fonao. Fa rehefa mananahetaheta ianao ry havana dia feno fankatoavana ho azy ao anatin'ny fonao ao. Ary rehefa mankatoy ianao dia tena hoe voasakanao ny tetra-tsy Satana mpanelingelina anao, ahatonga anao tsy hitandrina fahamarinana. Koa dia mahereza ry havana, mahereza ranadahy sy rahavavy izay manatrika eto amin'izao fotoana izao. Tanina azy izay efa nanananao mba tsisy haka ny satroboninahitra ao izy ny Tompo. Matoky sy mintsika na efa nisy efa elaela tsika ny nanaraka izao vavaka izao na misy koa ary mbola vaovao dia manakaiza ny Tompo. Atrio foana izy, atsoy foana izy. Fa tena hoe hitanao fiasany eo amin'ny fiainanao, hitanao izany hoe tsisy pentimpentenana anao ka rehefa tonga izy amin'ireo lanitra tsisy na dia iray aza ho tavela itsika fa tena hoe anana ilay fiainana mandrakizay. Izao rehetra ry havana ho levina fa ny fiainana ambadika izao miaraka amin'Andriamanitra tena feno fiadanana mandrakizay, fiderana sisa tsisy tsony izany tomany izany any. Tsisy tsony izany asa loha hoe inona indray no hohanina androany, aiza indray no ahitana asa androany, aiza no ahitana vola androany. Tsisy tsony izany ry havana, eto ambonin'ny tany ihany no ahitantsika an'izany. Dia mahazotoa manolo-tena, mahazotoa mitandrina ny fahamarinana, mahazotoa mankatoa ten'Andriamanitra. Aoka feno vavaka tsika. Dia izany ten'Andriamanitra fofo izany ry havana no entiko mihena fa nisy lesona kely azontsika mitsoahana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana mandrakizay. Alleluia, amen. Halleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra betsaka ny tranabavintsika iamo tao anatin'izany fa dia mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra izay mampilaza antsika araka izany soramandry izany moa hoe ny soramandry izay nitenenina teo moa dia hoe ny amin'ny avian'ny Tompo sy ny fananarana noho izany. Anisan'ny zavatra niverimberina tao anatin'ny vavan'ny ranabavy aminy hoe eto any an-danitra tsy eto ny misy fahoriana fa any an-danitra tsy misy an'izany. Alleluia. Ary marina izany araka ny tenany amin'ny olona no misaotra betsaka ny anabavy amintsika amin'izany toriteny izany. Mankasitraka anao be dia be satria zava-dehibe izany toriteny entinao izany. Mino fa mampahery sy mahakasika ny olona rehetrarehetra izany dia fiadanan'ny Tompo eo aminao. Dia Andriamanitra ny hamaly fitianao ranabavy ama amin'izany asan'Andriamanitra izay nataonao androany teto izany fa zava-dehibe izany. Dia miotaza ny vokatry ny hareranao satria fantatra hoe fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany ao ny asa mandraharaha izay atrehanao, ao ny adidy aman'andraikitra amin'ny marem-pianakaviananao
nefa dia vitanao ara-tanàna indray ny anjaranao rehefa tonga ny anjaranao amin'ny toriteny dia Andriamanitra hamaly fitia. Halleloia, Andriamanitra hamaly fitia anao. Dia misaotra anareo ihany koa izay mankasitraka azy satria nareo mankasitraka anazy io dia tena manampy azy be dia be, mbola handroso bebe kokoa indray noho ny teo aloha, dia mbola vonona hono izy anao betsabetsaka kokoa noho sy tsara noho izay indray ao aorianao satria nareo mampahery azy. Ka dia misaotra anareo, Andriamanitra koa ny hamaly fitia anareo rehetra rehetra. Halleloia. Dia ny angatahako aminareo koa izay isaorako anareo dia rehefa mandeha ny toriteny dia angatahantsika ny tanora ohatry hoe ry fity nareo fitako ihany koa nareo misy manao somary mandikandika teny kely amin'ny teny frantsay satria efa misy frantsay. Tsara fantatrao misy frantsay ihany tsika mihaino eto fa tsy fantany izay zavatra. Anisan'izany zao hoe Nicomanna, anisan'izany ny rafozan'ny Anabavikataka ary Miray Gros da ao ambadimbadika ao dia mba mijery andro rehefa tsy mbola azony tsara iny, tsy azo tsy azony tsara, tsy hisy ninona azony ary ny tena marina izay tenentsika, dia mba eo tsika manao mameme kely eo entanina tsika rehetra rehetra asan'Andriamanitra daholo izany. Ary raha ohatra nareo tena mandika teny eto dia iny olona iny mahazo ny zavatra teneny eto dia voakasika, dia nareo nge no ahita handray valim-poteva amin'Andriamanitra fa tsy izaho. Halleloia. Dia misaotra anareo sahady. Tahiny tompo dia mahereza. Voalaza ny anabavy aman-teny hoe tsisy any misy fahamarinana ny an-danitra any tsy misy ohatran'ny eto an-tany intsony ka ny apokalipsy 1:20 nge miteny an'izany raha vakitsika mahafinaritra mihitsy mamaky an'io raha mamaky ianao ny apokalipsy 1:20 sy 2:20 dia ny andininy soramaritra dia ny amin'ny Jerosalema vaovao dia ho hitanao fa any an-danitra any dia hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny andininy fahaefatra any raha apokalipsy 1:20-24 ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fanaintainana fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Any an-danitra tsika nahita an'izany fa tsy amin'ny fifidianana ilay biby kely eny Analakely vao eo zao nahita an'izany vao hanomboka ny fandaharana teo mihitsy nahita hoe izany nareo mahafantatra hoe misy ilay biby kely amidy dia izay mihinana an'iny no lasa mafy fo be dia namaty aza niavana dia tsy mitomany. Iza mba nahita an'izay? Variana dia hoe 500 ariary ny ray amin'ilay biby kely dia izay mihinana an'iny no lasa mafy fo be dia tsy mitomany. Nahita an'izay ve nareo? Jereo amin'ny Facebook eo biby kely tsy mampitomany, biby kely mahamafy fo. Vao hanomboka fandaharana mihitsy teo sendra nahita an'izay teo tena variana hoe mahita atao ihany tsika malagasy. 500 indray dia ifandrombahan'ny olona ka misy amihako anankiray izay miteny hoe ndao mba hividy dia inona raha zany hovidiana? Haika tena misy biby kely amidy eo ampitan'ny anona no misy azy izay hividy. Izy tsy te hitomany intsony, fo vato io teny anabavy fangazana fitahiana io fo vato ny anaran'ilay izy. Mahavariana. Zany izay maneno an'izany 500 ny ray amin'ny biby kely dia toy izany dia nahavanao ary zany maty dia tsy mitomany intsony. Ka angala izy ka tsy ilay fo vato ny hitondra an'izany. Any an-danitra ny tsisy ranomasy intsony fa raha eto ianao ny fonao mety vato tsy mety mitomany fa izaho koa aloha tsy mino an'izany raha teo tsy mino an'izany tsy mino an'izany fa Jesosy ihany reto ny tsy mampitomany fa tsy ny fifidianana an'iny manana 500 hividianana an'iny ianao vidano zavatra hafa ndao hivavaka dia andao atao izay tonga an-danitra any tsy mila biby kely fo vato intsony fa tena tonga dia tsy mitomany, tsisy ranomaso intsony fotsiny, tsisy alahelo. Teneniko anao fa ranomaso izany nge ilaina ary eto an-tany tsika mbola ilaina mihitsy izany. Mahafantatra olona efa teneniko anao fa mahafantatra olona tsy mety misy ranomaso intsony fa mila vola be zany entina hitondrana azy any Inde dia misy opération ho atao mba hahatonga anazy hisy ranomaso satria tsy mety tsika tsy misy ranomaso izany. Tsy ampirepirepena mihitsy antsika malagasy raha mabavy linahy. Tena variana amintsika malagasy fa tena tsy ampirepirepena tokoa tsika araka ny teninao fa izany rehetra izany dia tsotra tsy marina mihitsy izany razavy. Mofogasy firy no azoko an'izany dana vidany mofogasy avy mitomany iny maivamaivana ireo izy ny anamahena intsony jano mihitsy ilaina ange mitomany ilaina mitomany. Matoa nataon'Andriamanitra mihitsy ny ranomasy dia ilaina ny mitomany fa eto an-tany no ilaina izany.
fa raha tsy tianao ny eto amin'ity tany mampitomany ty tsony a ka tsy ho any amin'ilay ranomasy mandrakizay ko satria miala eto tsika dia na any amin'ilay tsy misy alahelo, tsy misy tahotra, tsy misy tebotebo, tsy misy ranomaso, tsy misy fanaitainana ndray vavaka. Fa raha tsy tonga any tsika dia any amin'ny fanohitra indray a voamendray pira lavitra noho ny teto amin'ity tany ity raha sanatria tonga any amin'ny fahaverezana ny fiainantsika ry havana malala. Ary ireo zavatra anankiroa dia samy mandrakizay daholo fa ny alehantsika eto a ny hahavelomantsika eto androany dia ny anomana an'izay a mandrakizay antsika izay. Raha ovakitsika manontolo a satria ho teny io a petera faharoa petera moa zany epistily soratan petera petera faharoa toko fahatelo a manontolo dia mikasika ny amin'ny havian'ny tompo sy ny fananarana ka andao ange mba hoenoantsika daholo hoe ny fananarana rehetra izay nataony aleo koretaka hoe alohantsika be koretaka ihany aloha mbola eto tany ilainy zany. Petera faharoa toko fahatelo a vakiko a hatramin'ny voalohany a ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, ity ny epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny ka izy roa dia samy mety koa mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina raha teo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly nirahana ho aty aminareo. Andiny fahatelo. Fa fantatrareo voalohany indrindra ny amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira. Mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza izany teny fikasana ny amin'ny fiaviany fa hatreny hodininy ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Ny andro farany a dia mahavariana fa arakaraky ny mahatonga ny mahakaiky ny farany no misy mpaniratsira ho avy ny ten'Andriamanitra. Inona ny ataon'ny mpaniratsira io? Ka tandremo zany fa faniratsirana ity zavatra ity. Ny olona miteny manao hoe za aiza kory zao zay faharandro, aiza kory zay Jesosoa avy efa hatramin'ny ovinany nandrenesana an'izany maty daholo ihany ny olona fa tsisy ninona miova ao. Ka na ny mamaky baiboly ary ngentsika ry havana manomboka any amin'ny Genesisy ity zao efa any amin'ny Petera efa firy sisa efa pazy kely nge sisa ry havana dia tapotra amin'ny baiboly efa pazy kely sisa. Petera faharoa, Jaona voaloha, Jaona faharoa, dia Jaona fahatelo, dia Joda, dia Apôkalipsy, dia tapotra. Ka ho an'ny olona izay mbola miteny zany hoe tsisy an'izany fa aiza ihany aza mazagaga ianao fa mbola mandroso ny fotoana, mandroso ny fotoana fa ho avy Jesosy, tena ho avy Jesosy. Aza mba atao isan'ny tsy mino ianao ary aza mihaino mpaniratsira ianao miteny hoe aiza kory zao zay zany ary izay nodininy razan'Andriamanitra dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Izy io rehefa hatramin'ny andron'ny apôstôly no avy Jesosy ka aiza kory ka ny apôstôly koa raha mbola efa mba niandry an'izany. Ny mpianatra nge ry havana ka tamin'ny nahitan'i Jesosy niakatra izany dia teny hoe mbola hiverina hozy ilay anjely hoe iny Jesosy izay hitanareo iny dia mbola ho hitanareo indray. Dia nanomboka teo ny mpianatra niandry fa maty ihany ny mpianatra fa tsy tonga Jesosy. Feno azy miteny hoe faty ihany ity fa tsy ho avy izany kory Jesosy. Fa tsisy mahalala ny andro sy ny fotoana isika fa ny famantarana kosa no nomenantsika mba hahafahantsika maninona? Mba hahafahantsika mandray fananarana. Halleloia. Araka ny tenenana Baviamo hoe mba mitenena ianao ry havana zavatra atao amin'ny baiboly hoe voalaza ny amin'ny marika ny famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy ka mbola tsy mipoitra amin'izao fotoana izao. Za aloha tsy mahita aho. Saika efa mitranga daholo ny zavatra rehetra. Le figadonany sisa. Le figadonany sisa ny andrasantsika io fa tsy le famantarana intsony. Ny famantarana efa hita. Ny laon'Andrafotsy be efa very fa ny figadonany sisa ny hoe donc izay le izy. Halleloia. Halleloia. Dia ho tahin'ny tompany antsika tsirairay avy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe
misy mpaniratsy efa tonga any amintsika ary mitandra atsika amin'izay mpaniratsy zay ilay miteny manao hoe molina tsisy an'izany molina tsy ho avy zany fa za miteny anao fa mihetsiketsika any amin'ny tontolo tsy hita maso any be zavatra mihetsiketsika any ary raha misy olona tena tokony tsy afina aminy zao zavatra rehetra hitrango zao de sika mpivavaka alleloia ko mahereza de miomana de raiso ny fananarana hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa minijamba reo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy koa ny tany izay niseho tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravana azy zao rehetra zao taloha tamin'ny nanasaforana azy fa izao lanitra sy tany ankehitr'izao de tazoniny zany teny zany ho amin'ny afo ka ho tehirizina amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Andriamanitra taloha tamin'ny voalohany de nitery de nisondrotra avy any amin'ny rano ny tany alleloia ary zao rehetrarehetra zao ary tamin'ny andro Noa Andriamanitra de niteny tamin'ny alalan'ny rano rehefa nanafitra ity tany ity fa voalaza teny Andriamanitra fa Andriamanitra koa de hiteny amin'ny afo fa tena hisy afo idina avy any an-danitra amin'ny fotoana aravanty zao tontolo zao ty tena hisy afo idina avy any an-danitra afo teny tamin'ny afo tamin'ny rano Andriamanitra tamin'ny andro Noa niteny tamin'ny afo izy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora fa hiteny amin'ny afo Andriamanitra tsy ho ela alleloia hiteny amin'ny afo Andriamanitra tsy ho ela ry havako malalako ny ataontsika de zao ny mandray ny fananarana ho avy ny fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy aizany misy anao amin'izao fotoana zao betsika miteny hoe ela be zany mbola tsisy zany azy ny anareo zany foana andininy favalo nefa ry malala zao zavatra ray loha zao ihany nao ka tsy ho adononareo ty zany mizatra ray loha tsy tokony adontsika ndray andro amin'ny tompo a de toy ny arivo-taona any arivo-taona de toy ny ray andro ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra nrentsika rehefa tena rehefa anatin'ny tena tafiditra be tena anaty firetana be iny de nrentsika tapateny Jesosy raha zao ianao ny tonga azotsika antoka izy amin'iny fa ny olana itsika mety azotsika antoka fa any mbola misy olona mbola tian'Andriamanitra mbola misy zavatra mbola misy olona andrasan'Andriamanitra ary raha mbola tsy tonga Jesosy tsy hoe Andriamanitra no misalasala na hoe Andriamanitra no tsy mahalala ny fotoana tokony hatongavana fa misy olona any mbola elaniny eny ary avana resy lahatra tena resy lahatra hoe mialohan'ny havian'i Jesosy ahita olona tsika tena tsy ho ela tsika tena angatahako mpirofon'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra ty fa tsy ho ela de ahita olona tsika de azagaga raha hita olona mety hitanao hitapoky hitaperana hitan'izao tontolo zao hoe mpaniratsiran'Andriamanitra fa iova fo zany olona zany de amin'izany fotoana zany hoe teny hoe tena mbola niarany eny n'Andriamanitra satria de zao ny olona miteny hoe ela be zany Andriamanitra zany teny fikasana zany mantsy mizatra ny tenenin'Andriamanitra kase no atao isika rehetrarehetra zao isika rehetrarehetra zao tena hoe hoanay nazavana zany tsika rehetra samy manana teny fikasana avy amin'Andriamanitra daholo ny teny azonao amin'ny baiboly io de kasain'Andriamanitra ho tanterahana aminao
ny teny fikasana zany ohatra ndre ny teny mpitahina rehetra hitanao amin'ny baiboly fitahinanao raha mihitra tahinanao raha mivoaka heritaona tahaka izao de hitrotro zazalahy ianao ohatra zany teny fikasana daholo reny Andriamanitra raha miteny koa Andriamanitra hoe mbola hiverina indray Jesosy teny fikasana koa zany zavatra kasain'Andriamanitra tao de rentsika miteny hoe miela be amin'ny teny fikasana Andriamanitra fa aizako tsisy kory zany tsia mbola misy olona ny tian'Andriamanitra ialana nenina ary za resy lahatra fa tsisy tian'Andriamanitra ho very ny olona naterahera fa ny olona no misafidy ho very tsisy olona ravana tian'Andriamanitra ho very zany tsisy olona tena hoe tian'Andriamanitra ho very zany za tena teneniko anao zany amen resika tena miteny i Jacoba sy John rehefa niteny hoe tsisy nandray an Jesosy ny olona teo amin'ny tanàna anankiray de nitenen'izy ho lahy hoana Jesosy sa latsahana varatra zao sa hetsoina varatra zao izy zay nahatonga an'izy roa hoe zana-baratra ny anarany resika rehefa mahita olona maniratsira ny Andriamanitsika de ohatry ny sarotsika zany ohatry hoe teny hoe tena ekan'ery hoe ka ho faty any manina koa ary ny olona mandriratsa ohatr'izao io sika ny tsy mba alain'Andriamanitra tsy alainy zany satria mbola nanany fanatirana iny fa hibebaka halleloia ny anjarantsika de tsotra ihany ny miambina ny miomana halleloia Andriamanitra miandry sasany tonga hibebaka de tandremo ianao eo am-piandrasana ny olona mibebaka Andriamanitra no ianao miverin-dalina sanatria fa mety tsy anam-potoana hiandrasana anao hivery ny hibebaka eo indray Andriamanitra ianao zao efa ao anatiny halleloia misy olona any amin'ny bara any hiandrasan'Andriamanitra fa ianao efa tsy any amin'ny bara mitoera amin'Andriamanitra halleloia tsy de lasa leo amin'ny bara tonga eto tsy eto ihany fa tonga mivavaka de ianao ndray lasa izy ianao ndray lasa any amin'ny bara de eo ihany zany de tsy tapotra mihitsy zany io fa lahatsona ndray ianao de tonga ianao de le ao amin'ny bara ndray lasa tsia miomana ianao de miorena tsara andiny fafolo fa ho avy taka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra de ho lasa amin'ny firimorimoana mafy mirimorimo be ireo rahona sy lanitra tena hitanao tonga de rimorimo ny lanitra mirimorimo zany ohatra ny sprinter any Madagasikara mirimorimo mirilina hozy le nama ohatr'izay mirilina hozy sika raha tambola kely manao topila kely manao korsa ianà mirilina fa ho lasa amin'ny firimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy izay reasa eo aminy zao nge ry havana malala ny zavatra rehetra ho levona levon'ny afo zay zao vao eo tao anatin'ny groupe tao na mahafinaritra de fampiseho sary efa taloha be ry soa meva zany ay fa niovy izy rehetrarehetra samy nanao ny nataony daholo tao taloha fa ny zavatra mahafinaritra resy lahatra de mimeloha fa ho levon'ny afo reny tsisy mijanona eo zany raha anao tena anao ho tsara ianao ataovy tsara ho an'Andriamanitra aza atao tsara ho an'ny olona fa iny olona iny koa ary ho levona joroena tsy an'Andriamanitra tena teneniko anareo ranabavy reo efa tsy zadorin'olona ntsony zao ny ilainareo amin'izao andro farana zao fa zadorin'Andriamanitra ny tsika rehetra moa zany fa tsy nareo reny zay lelako nge feo am'le resaka fijerojejona zany ny tena tiako tenenina hoe tandremo fa ny zavatra rehetra amin'ity tany ity ny zavatry ny nofo rehetra de ho levona sisy hijanona reny na kely fa ho levona avokoa ny tsara aminao de ny miomana
dia manangata amin'Andriamanitra ianao mba tena hoe hotafian'Andriamanitra ny atsara tarehy. Alleloia. Ilay fahamasinana, ilay itiavan'Andriamanitra anao. Manomboka androany ianao aza mitombo sy zadoro amin'olona izany intsony. Tsy olona io akory ny hamonjy anao. Izay nge afaka manao zadoro ny sarinao e. Izay koa raha nge mbola ho tsarainy. Fa ataovy izay azonao zadoro amin'Andriamanitra. Alleloia. Aza mitoky amin'ny zavatra ivelan'izany ianao satria ireo te ho levina avokoa. Any anaty, raha tian'Andriamanitra ianao, atovehatra anatin'ny fonao lalina ny tian'Andriamanitra. Manam-pahamasinana ianao, tany anatin'ny fiainanao lalina any amin'ny takona any, miaina anaty fahamasinana ianao. Alleloia. Amen. Mahafinaritra mahita ny alleloia na rehetrarehetra. Ko raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony andiny fa 1 tsika izao ko raha ho levina toy izany tokoa moa izao rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Andiny fa sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiapo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fika izany dia manantena lanitra vao sy tany vao izay toerany fahamarinana. Zay le fanontaniana. Zay le fanontaniana. Alleloia. Misaotra ny mampionina isika miezaka mandika ny sy mametana ny tenin'Andriamanitra makasitraka. Andiny fa 1 izao ko raha levina toy izany tokoa raha ny zavatra rehetra, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran tena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Toe-panahy. Ezany izy hoe fanahy. Nofontsika levina fa ny fanahintsika tsy ho levina. Io no velona. Manao ny toe-panahinao. Zay teneniko anao hoe any amin'ny ara-panahy, any amin'ny tsy hita maso. Alleloia. Anytsika no haka zadoro amin'Andriamanitra. Ho petera hoe ko raha ho levina toy izany ary ny zavatra rehetra dia jereo ary ny tenao olona tahaka ny ahoana ary ianao. Olona tahaka ny ahoana isika amin'ny fitondran-tena. Fitondran-tena masina sy toe-panahy araka an'Andriamanitra manahoana isika. Manomboka androany dia mijery fitaratra kely rehefa mifoha alohan'ny handeha dia jereo. Mba teneniko anao foana ity mba mahafinaritra mantsy izy ity. Efa teneniko anao teneniko anareo teto fa misy aminareo mbola tsy naheno. Hitanareo vadiko io izy rehefa mandeha hivoaka dia rehefa mba hivoaka ny trano mijery fitaratra izy dia izao mba mahafinaritra teneniny. Jesosy mety aminao ve izao? Alleloia. Taloha dada mety amin'lahy ve izao? Jery dada. Mety ka. Mena raha Lianina mety izao e. Fa i dada izao efa tsy dada intsony anontaniana fa Jesosy. Manao ny ianao? Nareo vehivavy ireo izany, tsika lehilahy. Mijery fitaratra tsika, dia mijery ny tenantsika, dia miresaha. Dia anontany hoe Jesosy mety ve izao? Tsy ny handeha hivoaka ihany, tsy ny fitafy sy ny fihaingo ihany, fa ny ao anatintsika ao. Mety ve izao? Ahoana ny toe-panahintsika? Ahoana ny fivonoantsika amin'izany hoe Jesosy ho avy izany? Raha ohatra izao eritreretinareo tsara. Raha ohatra izao fantatritsika ny lera ahatongavan'i Jesosy hialantsika eto amin'ity tany ity, dia homanitsika tsara foana ny zavatra. Efa teneniko anao foana fa ny papako efa hatramin'izay izay volony izay mantsy mba tsy hafany mihitsy. Bango volo foana izy raiky ny alohan'ny atoro ny papaka dia bango volo dia pasohany tsara mihitsy ny azy ny pijamany. Tena mboariny mihitsy ny miomana mihitsy izy matory. Dia antanezina izany fa ahoana ry papa no efa handeha hatory mbola mipôzy be ihany. Siotsioko izay izy eo amin'ny fitara eo. Tsy hafany manana figo izay dia tsy hafany mihitsy ny volo iny. Milamina tsara dia matory izy dia milamina tsara ohatr'izao izy. Satria izao hono
raha ohatra hoana izy ka matory ka tsy mifotsony de mba olona vonona tsara olona tsy mamenatra zany hoe tonga ay maty de eo daholo ny olona tangorona ny olona eo efa mba olona tena ao tsara mihitsy izy fa tena zany tokoa ny nafatesany maty izy tao am-pandrizy naharary tampoka tao de ohatr'izay ny paoziny nafatesany ohatran'izay paoziny zay tena milamina tsara mihitsy ahoana tokoa moa ianao io zao rehefa amin'ny fotoana miala tampoka ety izy tsy fantatra hoe roviana na roviana de manao ahoana netsika rehefa andeha ho any am-piangonana de haitsika manao akanjo misy fahamasinana fa izy moa ny tetonao ianao rehefa ho am-piangonana ihany no ho tonga Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ary raha ianao resendra mandalo eny amin'ny kerimesy eny mandefa hira amin'ny any eny ity zany de atolotra ny any ery ambany andrefana avy amin'ilay vehivavy ery ambony atsinanana eny amin'ny kerimesy ianao tonga Jesosy de aiza ho aiza manao ny paozinao teny amin'ny kerimesy any ambanivohitra zao mbola misy kerimesy zay angely izy ry havana zay le izy jereo fitaratra foana ianao fitaratra fanahy fitaram-panahy hitarafana ny ao anatinao manao ahoana ianao raha misy zavatra mbola tsy milamindamina any zavatra mbola hitanao tsy milamindamina any amin'ny fifandraisanao amin'ny olona any de tambavaka de alamino teny zao hitanao misy compte mbola tsy milaminanao any aman'olona any de alamino alleloia fa ho avy Jesosy ary sao tonga amin'le hoe efa any ianao vao manenina hoe misy zavatra tiana amboarina fa tsisy azo amboarina intsony amin'izany fotoana izany satria nahoana tsika manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana manantena tsika fa ho any de ndao koa tonga de hizatra ny fiainana any kerimesy tena tsy fantatra kosa aloha zany raha misy vita tsy fantatra ao zany kerimesy zany izany mbazavao zay niaraka taminay taloha kerimesy zany le fety be ohatry ny hoe fety foraine zany aty azony misa ohatry ny hoe fety foraine izy de fety foraine de misy hirahira be misy amin'ny vita gasy misy soval de bois cheval de bois zany tena le zavatra atosika tanan'ireny de miodikodina eo ny ohatry ndreny mandeha parka reny fa matetika any ambanimbanivohitra tena misy azy tena le feo le zava-manenoenona ary tena mikaratsandratsana de efa nolonolotra hira eo ny olona mpifakafakaty andeha atolotra ny anabavy-soameo zany tiry ty arozandriko hira ohatr'ireny taloha alleloia zany ny kerimesy mamanao anazava tsara an'le kerimesy fa hainy tsara zany ohatran'ny hoe foara io zao ohatran'ny hoe foara zany azavain'ny nahelina io zao le izy zay le izy alleloia de ny ten'Andriamanitra hoe ko raha levina toy izany ary zao rehetra zao olona tokony ahoana isika amin'ny fidonantena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena ny mahafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra zay amaisarevina ny lanitra ary andoro sy ampempon'ny tena ny zavatra rehetra iempo ny zavatra rehetra iempo rery daholo ny rava-de ary gorisakorisa ohatr' izany de le mifanolotra hira tena mba mampimianahako amin'iny misy olona mifanolotra hira zay any amin'ny kerimesy tena mba mampimianahy am'ireny foana de mihaino an'le afatra tena hira namelakafatra tena mampimiana iny tena mampimianahy rehefa mandeha amin'ireny le fomba famelana an'le afatra le ohatry ny vehivavy ohatry ny mahay vavakely zay na ohatry manao fananao vavavavakely eo de leva atolotra amin'ny mpanao hira nefa le atolotra le vehivavy ery ananina zany de aza mananina hoy de ohatr' izao afatra akira mihitsy mery de ko amin'izany ry malala satria mananteny zany zavatra zany ianareo de mahazo toa
mba ho hita tsy manatsiny amampondra natrehan'ny tompo amin'ny fihavanana an'andriamanitra zany ary faharom-pon'andriamanitsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalatsika taminareo ko araka ny fahendrenany mena azy tahaka ny ataony eo amin'ny epistily indrindra koa fa milaza zany zavatra zany eo aminy izy ary am'ireo dia misy zavatra saropatarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovan'ny tenin'ny sasany amin'ny soratra masina ka mahatonga fahaveresana ho an'ny tenany zava-dehibe zavatra tenintsika zay sy ohatroatra zany mihitsy ilay ny anaty keribesy dia misy an'ilay lokaloka kely azahoana gana ohatr'izany ko amin'izany ry malala dia satria manteny za zavatra zany ianareo dia mahazotomba ho hita tsy manatsiny amampondro tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'andriamanitra isika rehefa ny tsy ananantsika tsino anatrehan'andriamanitra dia tsotra ihany ny fanaovantsika ny sitrapondy fa raha manao ny sitrapondytsika iny moa no tsinitsika ry havana fa itiako misy zavatra ngezabe ary efa nananaran'ny Paoly ty fa nananaran'ny Petera ihany koa dia tahaka ny ataon'ny olona olany ny olona amin'izao dia manolana tenin'andriamanitra manolana ny soratra masina ny soratra masina rehefa olakolana aolana dia mitondra fahaverezana ary za tena tetenanareo amin'ity androany ity fa rehefa hitanareo fotsiny ny olona ray manolanolana tena manolakolana tsy mazava manolakolana io tenin'andriamanitra io dia mailotsika alleloia efa tsy ny ao vao mantady hanovanova ny tenin'andriamanitra miolakolaka manolana tenin'andriamanitra dia tadideo fa mahavery ary tena mahavery tenin'andriamanitra kely fa manafatra farany amin'ny apokalipsy hainonareo tsara ty zao mantsy zao ohatry ny hoe be dehibe ny olona misy fotoana rehefa manam-potoana iny dia miheno toriteny dia miheno an'ilay toriteny any Madagasikara moa zany lasa tena feno mihitsy izy toriteny dia tena miheno zavatra tsara miheno tsara ny zavatra tenenin'ny olona tsika fa lasa misy zavatra miova mihitsy anatin'io baiboly io fahitany olona sady misy zavatra ohatrany lasa sarotra zavaina be ritina mitatra be hafahafa izay fa mba marikina ny baibolinareo ty apokalipsy toko 12 any farany mihitsy mipejy farany indrindra amin'ny baiboly dia misy teny manao hoe apokalipsy toko 12 mba mareo amin'ny baibolinareo ty azafady izao manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faman'ity amin'ity boky ty manao hoe raha misy manampy ireo dia Andriamanitra nampyloza voasoratra anatin'ity boky ty ho azy ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny boky ny faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany eo amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia zavatra voasoratra anatin'ity boky ity hoy izay manambara ireo zavatra rehetra izao eny afaingana amenna avy Jesosy tompo ho amin'ny olona masina re fahasoavan'i Jesosy tompo amen apokalipsy 22:18 sy 19 tena mareo amin'ny baibolinao fa angeravana tsy hanasoratsika atao anatin'ity baiboly ty ary tsy hanapitsika ihany koa antsika zay voasoratra ato sady tsy aholatsika ny tsy apitsika ny tsy hanalantsika satria Andriamanitra ny teny aza nalana aza nampiana ampy atsika zay voasoratra ao ary tsy apitsika intsony satria efa ampy atsika ary tsy hanalantsika ihany koa satria tsy mihoatra fa tena tokony ho atsika tokony ho fantatsika ireo ary zay rehetra voasoratra anatin'ity baiboly ity dia ampy atonga atsika any an-dady tsisy mampatahotra atsika zany ny amin'ny hay ohatra ny tsy ampy ty fa ndao hitady boky hafa tsika hanampy atsika ho any an-danitra ampy io sady tsy hanalana ny tsy hanampiana fa mahatonga atsika any an-danitra ity baiboly ity zay rehetra voalaza ao dia mahatonga atsika any amin'ilay Jerosalema vaovao ary ny fananarana rehetra ato dia raiso fa fananaran'ny olona andeha ho any avokoa alleloia tahiny tompontsika rehetrarehetra oka zany tsika tsy hanatsiny amampondro anatrehan'Andriamanitra amin'izao fiaviany izao ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalantsika tamin'ireo koa araka ny fahendrenany mena azy tahaka ny ataony amin'ny epistily rehetra koa fa milaza zany zavatra any eo aminy izy na ry amin'ireo dia misy zavatra saropatanina izay aolan'ny olona kely fahalalana
sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Misy teny sarim-patarina ao a, ary rehefa sarim-patarina ny teny rehefa sarim-patarina ny teny dia zao misy mampimekely koa zany commentaire nareo zany, ity hery ity dia atolotra an'izy ary maro izao ohatra ry sara ohatrohatry reny mihitsy le famelakafatra reny. Bozaka izay ampy antsika ry havana ny olona tsika rehefa misy zavatra sarim-patarina amin'ny baiboly dia aza olana dia aza dikafirana koa ary aza lalovana fotsiny. Fa eo mihitsy ianao eo amin'ny teny sarim-patarina eo mijanona dia mangatà amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina ao ampianariko. Fa fanahy masina rehefa tena mampianatra misy zavatra tena izay mivady rehefa mamaky baiboly dia misy teny tsy azonay dia tsy miala aloha izay dia miady hevitra izay mivady dia mikaroka. Alleloia. Mba tsy hanambanian'olona antsika, mba tsy hanaovan'olona tsinitsinina ny fahatan'ny rahantsika dia mitombo fahalalàna. Alleloia. Mba tsy ho ampiresahan'ny olona sy fa ny anay zany rehefa mamaky baiboly vao eo ny resaka taman'olona zaho rehefa namaky baiboly be dia be dia tena tsara mamaky baiboly be dia be fa ny tena tsara koa mamaky baiboly tena azonao tsara ny zavatra tenenina. Alleloia. Dia be dia be ny olona tsy mahazo satria sary misy teny sarim-patarina nge ry havana ato, misy zavatra sarim-patarina fa ny ataon'ny olona aolana ilay izy satria tsy azony. Fa aza olana fa angatao ny fanahy masina fa natao fantatritsika ange ty tsy zatra nafenina tsy ho fantatritsika zany ohatra anatin'ity baiboly ity fa mangatà amin'Andriamanitra dia ho ampianariny ianao. Alleloia. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra mahatonga fahaverezana ny fikitikitihana ny tenin'Andriamanitra ary mahatonga antsika eto na mahafaly ny olona na tsy mahafaly ny olona. Betsaka ny zavatra toriana eto tsy mahafaly ny olona fa ny olona nangeravina dia izao raha faly aminay moa ny mpihaino toriteny nefa Andriamanitra mahalelo aminay aiza ny mety hahafaranay. Fa be dia be koa ny olona tsy faly amin'ny zavatra toriana eto fa tsy mahafaly n'Andriamanitra ny atao isika tsy manolakolana tenin'Andriamanitra dia avy eo amin'izay ny olona iny indray vangin'ny fanahy masina dia iny fa tonga eto ihany. Betsaka ange ny olona efa nifandrafy taminay tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa mahafinaritra ampiavanin'Andriamanitra iny foana ihany. Alleloia. Andriamanitra ange tsy mampisaraka fa Andriamanitra mampikaroka. Aleontsika mikaroka raha misy teny tsy azonao dia eo aloha mijanona. Alleloia. Dia amin'izay ianao tsy miala anao raha tsy azonao iny zavatra iny. Ny aloha dia ohatr'izany ary isaorako an'Andriamanitra fa izay mivady ohatr'izany rehefa mamaky baiboly izay dia rehefa tsy azo dia mifampitia ahoana ary neny ity, ahoana ary dady ity, eo amin'izay dia miara-mikaroka karohana ny marina. Nisy olona resaka tamiko hariva tety mahafinaritra zany olo zany mikatsaka ny fahamarinana zany olona zany ary ny azy tena hoe tena aiza ny misy ny marina fa alehako any amin'izay misy marina. Alleloia. Izay ny tompon'izany olona izany. Mahazo toa mitady fahamarinana ry havana fa sitrak'Andriamanitra ny fikatsahantsika ny fahamarinana. Alleloia. Dia ny hamarana anazy dia koa satria fantatrareo rahateo zany ry malala dia tandremo fandrao voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy nareo ka ho lavy hiala amin'izay iorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy any voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Tandremo voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavy hiala amin'izay efa iorenanareo. Miorena tsara dia aza miova ary amin'izao andro farany izao mihitsy tsy tokony hahavoazongozonantsika. Izay isaoran'Andriamanitra aloha fa mizatra kely mba andreo marikeko ity ohatrany hoe tatoato mba tena isaorako an'Andriamanitra ity zavatra ity. Talohaloha tany ho any zany ohatrany be dia be mihitsy ny olona ohatrany hoe manonohatra kely ny fampianarana izay ataontsika eto.
ampilanana ten'andriamanitra fa ny zavatra mahafinaritra ana aloha zany nahita nireo marikekely tatoato hoe ohatrin'ny eny zay ohatrany tsy de nisy tsoa zay misy fotoantsika teneniko anao manao fampianarantsika androany raha pisy de misy fampianarana teny ohatrany hoe natao hamarinany zavatra iny mihitsy ny anivona io samy mpanompon'andriamanitra eny ihany zay tsy fanomezantsiny tsy menatsiny amin'izany ny olona fa ny zava-mahafinaritra anahy tatoato tsy de nahita an'izay ary isorako an'andriamanitra zay ny tena olana mantsariavana de zao ny fanozongozonana misy foana fanozongozonana tahiny Jesosy Mikael Landry zanako io an'izay tsy malala tonga soa de maharetatra amin'ny farany salama daholo tsika ao zanaka anabaviko izy io halleloia de iny moa zavatra nyteneniko teo afara nahita an'ilay zanako de tandremo voataona ny fahadotson'ny ratsy fanahy nareo ka ho lavy hiala amin'izay fahorenana zay horenanareo zay horenanareo miorena tsara tany mafy halleloia zay voarainareo tena tano tsy mbola nisy fotoana tsy nizarana taminareo teto lakile an'ny lanitra nataontsika teto tanatin'izay fotoana zay nitoriana teny zay de tsisy afa-tsy tanjonareo hitarika ny olona ho any an-danitra halleloia hitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana hikatsaka an'andriamanitra hikatsaka ny lanitra halleloia zay ny tanjontsika teto mbola tsy nisy mihitsy anay teto raha renareo hoe nitarika anareo iorona eto amin'ity tany ity zany tsy mbola nisy zany ary ity foana zany de nenay ny fanirinay de tena hoe nareo mba hitanina tsy voataona ny fahadotson'ny ratsy fanahy ka ho lavy hiala amin'izay horenanareo tsy kisirasina hoany nahatongavanao teto tena marina anisany tena mikatsaka izao fandarantsika izao anisany tena mikatsaka andro aman'alina inona ny hevitra za zao fa tamin'ny maraina tena teneniko anao tamin'ny maraina teo am-piasana de nieritreritra teo aho hoe dry Jesosy Mikael Landry tsy hitanareo fa satria hitako izy teo de zao ny zavatra nyteneniko hoe Jesosy 5 taona ako amin'ny sabata zao anniversaireko amin'ny sabotsy de ao zany de ao tsy mitendrery zay ary fa za rery teto zay Jesosy raha za zao ny anontanianao Jesosy inona ny cadeau tiako de zao any tiako Jesosy mifanahin'olona le mahaditra be reny tena le mahaditra mpahaniran-tsiran'andriamanitra tsisy ohatr'izany reny Jesosy mba atao cadeau hoe ino ny fanahy eno toriteny teto zany olona zany de tena hoe tena hiova fo halleloia amen zany ndray avana ny tena mampangeteta anazy hoe fanahin'olona de tsy fanahin'olona tsotra hoe fa reny olona tena mpahaniran-tsiran'andriamanitra tsisy ohatr'izany reny fa hoe tena tamin'ny alalako mety hoe tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zay nozaraina teto no akasika an'izany olona zany zany ny fifaliako zany ny cadeau tena tsara indrindra tena mba heriko ao amin'ny fiainana halleloia amen ny tiako lazaina anao zany de zao hoe tsika kory tsy hoe misoratena taozandina hoe tsika no izy eto fa tsotra fotsiny kosa ny atsika eto raha nanaraka anay nareo hatramin'izay de tady teo fa lalina makany an-danitra foana no nitoriana teto amintsika teto tsy mbola nitory anao zavatra hafa teto mbola tsy nitory anao hoe no ny tombontsoa an'izaniza fa tena tombontsoa an'andriamanitra halleloia sotra ny aina mahiny soa amen zany mba faniriko zany eno zany tena misy olona tena reny le efa hozon'ny olona reny mba hiala eto amin'ity tany ity mihitsy fa reny ny tonga de hiova fo reny hoy izy Andriamanitra hoe reto ny nandrasako reto halleloia de mba hoe maniritsika hoe mba anisan'ny fandaharana mba ampiasain'Andriamanitra amin'izany ty fandaharantsika zany ke mahatonga anah rehefa ny manana faniriana le teneniko anareo teo hoe tsika
tena zay azontsika atao zany e. Misy olona any manana épicerie na hoe manao grossiste eny amin'ny voatsena be eny na manana restaurant eny amin'ny voatsena eny de manana izy a voalohany indrindra aloha olona mila resy lahatra amin'ny zavatra torintsika eto a de omena ordinateur izy a omena connexion izy a de alefa ny andro aman'alina tontolon'ny andro eny aki radio de asiana haut-parleur ao ivelany zay le zavatra fifanarahany de mety toriteny ny olona de mety misy olona tena mpifoka rongony mandalo eo mpisotro toka mety misy adala mihitsy ny azy olona le adaladala kely reny mandalo eo mety misy olona le tena mpibata entana sy maritra tena 4 reny fa tena atsanga ny tenin'Andriamanitra manangana kirana ny tenin'Andriamanitra de vao teo am-pisakafoanana zay mivadiny resaka tamin'olona ray aminareo mpijery reo fa tena niova ny fiainanareo a misy olona eto a tena tadidinay mihitsy ny fiainan'izany olona zany fa mahita azy zao tena Jesosy tena manofo manangana ny tenin'Andriamanitra zany angeny anton'izany re avana malala hoe ano zany misy olona tena reny le mety mpangaro paosy mpanendaka aeno tampoka ki radio taitra avy eo amin'i Jesosy zany ny fandrintsika zany tsy olana andefasantsika ordinateur izy raha tsy manana alleloia fa ny fifanarahana de tsotra alefany eo kosa ny atsika ny ino testy ny aki radio mba haninona sady mba ho anazy no hoan'ny olona alleloia za io zay io zy te andrenanao zay mivady io tena zay minakavika io tena tianao zavatra mety na elona na aiza rehefa toerana be olona raha any ambato mety fa raha mazoto zany olo zany na any ambato na ny dego na nasambava na andapa toerana be olona de ny tanjo da alefatsika fotsiny aki radio mandeha eo zay fotsiny de zay mifanaraka aminazy alleloia fa mba olona hoe honnête zany hoe olona mba anona fa tsy hoe zay mifanaraka aminy aty de zay tsy voatery hoe anona de tsy araky le fanarahana koa fa tena hanao fitoritsika alleloia araka ny teniny taminareo mbola miezaka tsika io a mbola mitady ihany koa tsika toerana ahafahantsika manao vavaka tendrombohitra any amin'ny entre ny 11 ka hatramin'ny 14 novembre ao anatin'ny andro elaela tsy fiasana io mba tena tianao vavaka tendrombohitra ary zareo avy any Allemagne ho avy aty amin'ny ora sitrapon'ny tompo sitrapon'Andriamanitra alleloia fa tena fotoana farany zao ry havana malala zao tsika tena anao inge ry havana ohatry ny azakazaka lavitra izy inge ty fampiposika an'Andriamanitra ty ary isika io de takareny ny azakazaka 10 000 mètres reny de io zao fotoana iaintsika zao efa le 400 mètres farany io ary ny 200 mètres amin'io 300 mètres amin'io de sprint final eo am'le ny hery rehetrarehetra am'izay atototsika eo ka ho atototsika eo ny herintsika tsy maninona zany fa tsika te hitondra fanan'olona ho any an-danitra de misaotra anareo raha misy i Naël angamba nanontany teo de raha misy Naël de jereva izy koa nefa nanontany teo izy aby nanontany teo de miresaha aminay raha mahitinareo fa marina ny malizo so de zavatra tsika zay aty mba mifanaraka amin'ny olona de jerentsika le olona manao live tonga de hafa be tampoka ndre tokoa ny atao fa tsy ny radio nefa zay mba fanaritsika de mariana aloha fa leo mifanaraka tsy hoe vola be hifanarahana fa hifanarahana tsotsotra fa tsy akory tsy de hoe izy akory fa zay mba vitatsika hoe nezahantsika atao ho an'i Jesosy ny zavatra rehetra alleloia de mahery nareo andro farany zao ry havana andaontsika hiazakazaka tena ho levony zao rehetrarehetra zao fa andaontsika tena hoe anao zay azontsika atao ary andaontsika tsy ho variana ihany koa ny amin'ity zao tontolo zao ty satria raha variana eto tsika de mety ho tafajanona eto misaotra Naël raha afaka miresaka MP tsika sy Naël rehefa vao de mahafinaritra any aona ry aina ito ty raha vao hoe anaovany live fotsiny ve zay de tahiny tompotsika rehetrarehetra de mahereza Andriamanitra manankirepasoavina ane ombantsika tsirairay avy de aza variana ny tena problème de zao
amaranako azy tanteraka ny tena problema dia zao a ny fantatritsika ihany ny hoe hoavy jesosy sy ny sisa fa ny tena olana itsika mora variana zay ny problema atsika olombelona tsika mora variana vetra kely mafana fo kely dia mora variana dia izahatra mahavariana fa za dia tena anao amin'ny alalan'ny tety hoe tandremo sao dia variana fa jesosy efa ho avy misaotra ny amintsika mitondra izany satria namoa ny anatintsika indray hoe ilevina ange ny lanitra sy ampiempo ange ny lanitra levona zao rehetrarehetra antsika zao hoe fa ny ara-panahintsika sisa ny hitsanga manona ny ara-panahinao amin'izany fotoana izany ho tahiny tompany antsika tsirairay avy dia misaotra anao rahatreina hatramin'ny farany Andriamanitra ny omba n'izao azakazaka ataontsika izao dia Andriamanitra ny mbola hitondra fa nan'olona maro vonjena amin'ny alalan'izao fandarana kelitsika izao dia tahiny tompontsika tsirairay avy dia mahereza isika rehetrarehetra amen. Halleluja. Amin'izany dia ho isan'ny mpandova amin'izay ianao hoe amen. Aza variana ry havana. Tsika ihany nge mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Zay ny tsy ahafahantsika miray amin'Andriamanitra. Ny fahotantsika ihany ane. Zay ny mahatonga azy hidify atsika. Mahatonga azy tsy manome valom-bavaka. Aza variana intsony ry havana. Ndao hifo amin'izay.
Jesosy Kristy ange matoanao e. Ndao raha antsika vavaka izany toloteny zany sy zany hira izany. Raha mety ianao antsika mba hivavaka ho an'ny toe-panahintsika rehefa namana. Antsika mba hivavaka ho an'ny toe-panahintsika mba hangataka hoe Andriamanitro efa mba vonona ve izy zao Andriamanitra. Ho diso fanantenantsika ry avako malalako. Raha hoe nitokiny amin'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika dia nieritreritsika hoe efa mety nefa kay tsy nety. Angatao amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitro aza velanao variana Andriamanitra. Raha variana eto tsika ry havana dia tena taraiky eto tsika dia sahirana eto tsika. Ianao nao afaka mangataka mihitsy Andriamanitro aza velanao ho variana ako fa manana tanjona, manana lanitra tenaina, halleloia, manana fiainana mandrakizay banjinina ako. Tadiva mety afinaritra ny fiainanao eto amin'ity tany ity, ary Andriamanitra tena manome antsika fiainana. Jesosy tena manome antsika fiainana be dia be ry havana. Raha mivavaka izany no tsy avela manana fiainana ratsy sy fiainana mampalahelo zany ianao. Ary raha mitoy mivavaka tsika dia tsara ny fiainantsika eto tahina, feno fifaliana, ambinina, fa miandry antsika koa ny lanitra izay mbola tena fiainana tsy misy ohatr' izany ry havana. Antsika vao tena hiaina ary io tena mandrakizay. Ninona zavatra tsara ny iainanao teto mbola tsisy dikany ireny mihatra amin'ny iainantsika any an-danitra. Andaontsika tena hibanjy ny ara-panahy, andaontsika tena handray an'izany anatra zany fa ho any an-danitra tsika ry havana, ho any an-danitra tsika. Ary za matoky fa misy iza tonga eto izy androany ka mangetahetana izany Andriamanitra niraka ny fanainy masina hamboatra anao. Aza diny fa Jesosy nge ry havana mpandrafitra ary Andriamanitra nge ry havana mpanefy tsy tonga fotsiny zany. Tiany mihitsiny ianao io, halleloia, tiany mihitsiny andrafitra ny fiainanao io ho fiainana mahitsy, ho fiainana tsy mivilavilana. Ohatra nitako eto ry havana zany fanaka nataon'i Jesosy zany taloha. Za ry havana tena resy lahatra fa Jesosy io rehefa mandrafitra tena tsara be mihitsy ny rafitra ataony, ary tsara noneny Josefa rainy. Ary hitako eto mihitsy zany finition-ny asa ataon'i Jesosy zany, fa tena hoe nahazo ratsiratsy aza ny tonga teo voalohany, vitany tena tsara iny. Ary Andriamanitra ry havana efa niteny fa mpanefy tany manga, inona moa ry havana izay tany manga tsy misy endriny fa avy tany zavatra tsara. Za mino fa ianao tonga eto io ninona ara-tsinao, ninona tsy fahatanterahanao, o ry havana malala. Ny olona tsy tanteraka mihitsy ny tian'Andriamanitra ho amboarina mba ho tanteraka. Tsy ny salama mila mpanao fanafody ozy Jesosy, dia io fiainanao ratsy mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tsara, ary tian'Andriamanitra ho hitanao zany hoe fiainana mahafinaritra, fiainana tsara. Halleloia.
ndao hivavaka tsika tsy mahafaty antoka ny mivavaka tsy mahafaty antoka ny mivavaka misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany misaotra Jesosy ny amin'ny ity toriteny ity misaotra ny amin'ny fotoana androany satria fantatro Jesosy fa ianao dia mikasika ny rehetrarehetra fantatro Jesosy fa mikasika ny tsirairay avy teto indray ianao androany ary fantatro fa tsy misy averanao ho diso anjara Jesosy androany Jesosy tena hoe eto aminay eto androany izany hoe fotorotoro hitondra fotorotoro ho voakasiky ny teny halleloia izany no entinao eto amin'ity fandarana ity tena mangataka izay Jesosy misy andreny olona tena hoe reny ratsy indrindra eny amin'izao tontolo izao reny tena kasio amin'ny alalan'izao fandarana ifampitatana ho an'ny an-danitra Jesosy tena hoe ifampitatana ho an'ny an-danitra ireo ny fanainao masina hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina anatin'ireto olona rehetrarehetra izay manatriky reto dia ahatonga an'ireto olona ireto tena hoe amboatra ny ara-panahy ny anadino an'ity izao tontolo izao ity ny zavatry ny nofo fa tena hoe hibanjina ny ampitso dia ny ampitsonay izay tsy fantatray kosa kanefa inonay fa hoe fanampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao ilay tsy misy ranomaso tsy misy alahelo tsy misy zava-dratsy fa tsara avokoa halleloia any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao tsy misy masoandro tsisy volana makitana fa ianao ny fahazavana any Jehovahandriamanitra izany Jehovahandriamanitra ny fanorinay dia matoky ianao fa ho tananao mafy izay tsirairay avy tany mafy fa tsy mahatananao Jesosy fa tena tianao ary izay rehetra tonga eto dia ampianaro ny tianao ataovy tena lasa tia be anao ary raha tsy mahay mitianao zay dia ampianaro itianao fafantatra fa izay manompo anao amin'ny fitiavana amin'ny fo saina sy fanahy Andriamanitra izany tena akasitrahanao zany ka misaotra Jesosy voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay izay tsy voalazako ianao mahalala ny maso fantatra fa betsaka ny olona eto miandrandra zavatra avy aminao Jehovahandriamanitra miandrandra valim-bavaka miandrandra zava-dehibe Jehovahandriamanitra asehoany herinao izy asehoany fahatsarahanao sy ny falehibeazanao amen tompo halleloia dia vozy Satana dia afarotra amin'ny ranao tsy afaka hitsainy fa na dia litera ray tamin'izay nampafiteto azy fa reto reto dia olona mahery izy reto miala eto olona mitraky izy miala eto ary olona maivamaivana mihitsy izy miala eto satria olona ho any an-danitra misaotra Jesosy halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena dia ampandrosotsika ny anabavintsika aina avy eto Frantsa hivavaka ho an'ny firenena tany tompo nabaviaina tany tompo pastera dia tany tompo tsika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika ary Jesosy malalanay io mbola mankasitraka anao izay ary velom-pisaorana anao izay na amin'ny fotoananay androany misaotra Jesosy satria voatory teto ny teninao misaotra satria nifokisanao indray ny fanahinay ary nampiomaninao izay ary nampanantenanao indray izay Jesosy hoe mbola ho avy ane ianao hoe dia misaotra tompo ankehitriny izay Jesosy izay tsirairay avy reto raha toa ka mbola misy mangatsiatsika raha toa ka mbola misy tsy tanteraka eo anatrehanao dia mangataka famindrapo aminao mangataka ny fanahinao masina izay Jesosy tena hanazavanay hitoetra tia anatinay hanamasina anay amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny toe-po na ny toetra na ny fitafy na ny fomba fisainana na ny fomba fiteny aoka ho hamasinonao izay Jesosy ary olombelona mitafy no famandray ihany izay Jesosy mety lavo mety hoe kivy mety hoe ketraka mety hoe tafilalana mety hoe mangatsiaka Jesosy ny rahanao dia afaka nanafaka anay ny rahanao dia afaka nadio anay ny rahanao Jesosy dia afaka hanarina anay indray ary mitoera tia anatinay Jesosy izay milanao amin'izao fotoana izao izay mahatsiaro tena kivy izay mahatsiaro tena reraka izay mahatsiaro tena mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana izao Jesosy dia vango manokana ny fanahinao masina amin'ity alina ity dia amboatra anay tsirairay avy ianao ampiorina anay tsirairay avy ianao ary ametraka an'izany fanantenana vaovao aty anatinay izany amelombelona an'izany fanantenana izany indray hoe mbola ho avy ane ianao Jesosy ary aoka izany finoana izany mba tsy hiala aty anatinay na oviana na aiza alehanay na inona ataonay Jesosy
ny toetra ty anatinay foana zany. Dia ankehitriny izay Jesosy dia mivavaka manokana koa Jesosy ho an'ny firenenay, ho an'ny malagasy rehetrarehetra, tsy izay reto ihany Jesosy, tsy izay miaina ety ihany Jesosy no angatahako anao fa ny malagasy rehetrarehetra Jesosy, aoka mba ho vanginao koa amin'ity alina ity, aoka mba ho vanginy izany teninao izany Jesosy, ary apetraka feno am-pelatananao izany projet amin'ny pastera hitoriteny any Madagasikara, hanitatra ny fanjakanao izany tompo malala, mangatak'izay Jesosy mba hisy olona, mba hisy an'olo tena Jesosy amin'izany fikasana izany Jesosy, hikasika an'izany olo izany ianao Jesosy malalo, mba hamparitana ny fanjakanao Jesosy, satria ianao miteny hoe ataovy mpianatra ny olona rehetrarehetra Jesosy, dia indreto izay Jesosy fa vonana ianao ny asanao, vonana hitory ny teninao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana Jesosy, dia ianao anie ny hanome izay zavatra tokony ilaina amin'izany Jesosy, hanome ny fitaovana, hanome ny enti-manana, ny vola sy ny rehetrarehetra, ny connexion Jesosy, ianao nefa mandamina an'izany, ary ianao no andamina an'izany, ianao no hanome toerana Jesosy. Dia mankasitraka anao izay, dia ny malagasy rehetrarehetra Jesosy izay mbola ao anatina fahavarim-barianana amin'izao fotoana izao, ao anatina fangatsiahana, ao anatina fitiavam-bola be loatra Jesosy, ao anatiny mbola hoe tsy mitodika aminao Jesosy, variana amin'ity fiainana ity, dia angatahanay ianao fa nay masina no hamangana izy ireny izay Jesosy, dia tsy mahova olona izay dia fitaovana fotsiny ihany, izay Jesosy dia mizara fotsiny ihany fa ny fanainao masina no miasa, ny fanainao masina no afaka hanova ny fony tsirairay avy. Dia ao koa ny fianakavianay, ao koa ny namanay Jesosy, dia kasihanao manokana ireny, omeo fahasalamana, omeo hery, ao koa Jesosy ireo mpitory teny, ao koa Jesosy ireo efa manao ny asanao any Madagasikara Jesosy, dia ianao anie mbola ampitombo hery anazy, hanome ositra anazy, ary ampandroso anazy foana ianao, ary ampitoetra anazy ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana foana ianao Jesosy. Ao koa ny tsy manan-koanina, ao koa ny malahelo, ao koa ny marary Jesosy, dia tsy ho veran-jara amin'izany izy fa ny teninao koa afaka nasitrana an'ireny, ianao koa Jesosy afaka hamonjy an'ireny amin'ny fomba tsy takatry ny sainay Jesosy, aoka ianao nijeriny tsirairay avy. Dia misaotra anao izay satria mbola mamindra fo aminay ianao, misaotra anao izay satria mbola omenao fotoana izay ahafahanay mifampitondram-bavaka, ahafahanay mifampizara teny, ahafahanay mifampahery Jesosy, nangatanay Jesosy mandra-piavinao eny amin'ny rao an-lanitra, dia aoka ho tehirizinao izay tsirairay avy, aoka ho tehirizinao ny hafanamponay, aoka ho tehirizinao Jesosy ny izany fanomponay anao izany mandra-piavinao Jesosy, dia ianao anie ampitombo ny ositra ny tsirairay avy ireo izay fa manao ny asanao, ary izao fandaharanay izao Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao Jesosy, ny rahanao no andrafitra, ny rahanao no hiaro Jesosy, dia ty alina ity koa dia apetraka feno am-pelatananao, ny anjerinao masina ny hiaro anay tsirairay avy, ary atory izay Jesosy amin'izao dia atory am-pilaminana sy am-piadanam-po satria nanao ny asanao, satria resaka taminao, satria efa navaozinao indray. Dia misaotra Jesosy, voninahitra dia atolotra ianao rery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka be dia be andranam-bavintsika iaina tanatin'izay vavaka matsiro kosa aloha ilay vavaka, dia misaotra ranam-bavy iaina tamin'ny vavaka matsiro izay nentinao. Andriamanitra anie manan-karipasoavana anie tena hoe amaly fity anao, dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa izay nahatra neno hatramin'ny farany, fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika moa no tapitra, fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao, www.andramokaizao.com, dia ao ianao afaka maheno ny radio andro aman'alina, tsy tapaka mihitsy isan'andro isan'andro, dia misy toriteny koa isaky ny adiny 3, amin'ny ray rehefa be rehefa misy, amin'ny 4 dia amin'ny 7 maraina vao iainga an-trano raha pisy dia efa toriteny ny entinao, atory ianao zao dia efa toriteny, dia amin'ny 10 maraina ihany koa, arapitso amin'ny 10 dia miverinao zao fandaharan'izao na mbola saina hatramin'ny voalohany ianao, dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 arivo ihany koa, dia mbola misy ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay afaka irontsika. Dia nira moa dia efa lahatra mampionona araka izay mampety azy mihitsy, teny gasy, teny vazaha, teny anglisy, dia mahereza ho tahiny tompontsika rehetrarehetra raha pisitsika mihoana na mbola tsy tonga amin'ny ran'anitra Jesosy. Dia samy manamaso tena amboary ny ara-panahy, dia tahiny tompo atao cadeau antsika ity averina fandroany, satria fantatra fa tianareo ary anisany hira tena tianay be koa izy ity, dia minofinaritra raha pitso tahiny Jesosy mahereza daholo.
matoy androany a zany hoe sao de variny tsika aza varina ntsony a efa akaiky jesosy afaka hitatsika ao amin'ny youtube amin'ny compte rado akiradio amin'ny youtube zany rezetry zany a mbola te henanao rehefa avy eo Jesosy daholo tsika rehetrarehetra amen.